ity fandarana ity dia atolotry ny BNI Madagascar. Paiky BNI Madagascar. Ny mpanjifa no andrianina ao amin'ny BNI Madagascar. Mba ho fitsonjovan'ity banky ity azy ireo tokoa mantsy dia misy ny serasera dokatena mahakasika manokana ny fampindramam-bola na campagne crédit 2017 izay nataony ho azy ireo amin'izao fotoana izao ary toy izany mandritry ny volana maromaro. Ilay campagne crédit 2017 moa dia mampibaribary ho hitapoko ho hitam-pirenena fa ny banque BNI Madagascar dia mikatsaka hatrany ny famalina ny filan'ny mpanjifa tsiraray avy eo amin'ny famahana ny olana maro samihafa eo amin'ny fiainana andavanandro sy ny fanatanterahana ny nofinofy sy ny tetikasan'ny mpanjifa tsy ankanavaka. Inona avy ary ireo tolotra fampindramam-bola hita mandritra io campagne crédit 2017 io? Inona no mampiavaka azy ireo tsiraray avy? Ahoana no atao raha maniry angataka fampindramam-bola ao amin'ny BNI Madagascar? Inona ny tombotsoa hoentin'izany ho an'ireo mpanjifa? Itondra fanazavana mahakasika izany rehetra izany i Randimbololona Tojomanantsoa, chargé de clientèle ao amin'ny Masuivo BNI Madagascar ao Behoririka. Inona avy ireo tolotra fampindramam-bola mandritra ilay campagne crédit 2017? Misy karazany dimy zany ireo tolotra fampindramam-bola mandritra ny campagne io, dia ny crédit vina, ny crédit malaky, ny crédit vaiky, ny crédit vaiky avao sy ny crédit immobilier. Inona no mampiavaka ireo tolotra fampindramam-bola ireo? Ho an'ny crédit vina manokana dia izy io zany dia tolotra fampindramam-bola ahafahanao manatanteraka amin'ny fikasanao toy ny hoe fandehana miala sasatra io na mandeha any ivelany na eto an-toerana na io fanambadiana na io fividiana zavatra izay ilaina amin'ny andavanandro sy ny sisa. Izy io dia tonga hatramin'ny hoe efa 80 volana zany famerana amin'ny vola indramina ary ny vola azo indramina dia tsy voafetra fa miankina amin'ny fahafahanao mameram-bola isam-bolana. Misy ny le hoe crédit malaky izay tolotra hoe aingana hoentinao manatanteraka ireo fikasanao. Ny famerenam-bolana zany dia hatramin'ny 420 volana ary hatramin'ny 10 tapitrisa ariary zany ny vola azo indramina. Dia avy eo ny crédit vaiky sy ny crédit vaiky avao dia izy io dia tolotra hoe natokana hividianana fiara na moto vaovao io na efa niasa. Fomba fiteny azy moa zany hoe occasion hatramin'ny 80 volana koa zany famerana amin'ny vola indramina dia amin'ity vola azo indramina dia tsy voafetra fa miankina amin'ny fahafahanao zany mamerim-bola isam-bolana. Farany zany dia misy ny crédit immobilier izay natokana ho an'ireo olona zany mikasa hoe nividy trano na tany na hanorina na hanavaony tranony. Dia misy karazany dimy zany crédit immobilier arak'izany. Ny crédit taniko ho an'ireo mikasa hividy tany, ny crédit tranoko ho an'ireo mikasa hoe nividy trano indray, ny crédit tanànako ho an'ireo sady hoe hividy tany no sady hanorina trano, ny crédit orom-bato ho an'ireo hoe efa manana tany fa mikasa ny hoe hanangana trano, ary ny farany ny crédit fioarana ho an'ireo hanao asa fanavaozana na filazana amin'ny teny vahiny hoe réhabilitation. Inona no atao raha te angataka fampindramam-bola? Raha te hanao an'ilay fampindramam-bola azy an-tany saiko teo zany dia tsotra ny fipetraharahana. Raha toka efa manana compte ianao zany dia manatona avy hatrany mikirakira ny comptenao na hoe gestionnaire de compte izay hanome anao ny toromarika rehetra ilaina amin'ny fangatahana an'ilay fampindramam-bola. Raha mbola tsy manana compte kosa ianao dia mila manokatra compte BNI ko manantona amin'ny Masuivo BNI izay akaiky anao mba ahafahanao manokatra ny comptenao sy mikarakara avy hatrany ny findramam-bola izay tianao atao. Iza avy no mahazo mangataka fampindramam-bola? Ny olona afaka manao fampindramam-bola zany dia ireo olon-tsotra mbola tsy manana compte atao amin'ny BNI ka mikarama amin'ny orinasy, izany hoe manana fiche de paie sy taratasy manamarina fampiasa raikitra amin'ilay orinasy izy. Dia eo koa ireo olon-tsotra efa manana compte amin'ny BNI mazava ho azy mikarama amin'ny orinasa fa maniry ny indram-bola. Inona ny tombotsoa azon'ny mpanjifa mandritra io campagne crédit 2017 io? Ny tombotsoa mety ho azon'ny mpanjifa zany mandritra io campagne io dia finanambidy 3% izay manakely hatramin'ny 1 ny volana oktobra 2017 ho an'ireo zany fampindramam-bola rehetra. Valiteny dia tonga dia azo an'io fa aingana sady mahafa-po
sady koa ahafahanay manatanteraka zany izay fikasanao rehetra. Ankoatr'izay nefa dia tsy tokony adintsika koa ny crédit tosika izay natokana ho an'ireo mpiasam-panjakana vao nahazo matricule. Ilay fandaharana anaranao teo dia natolotry ny BNI Madagascar. Paika, BNI Madagascar.